tonga indray teo fotoana ny denier na ny asin'Andriamanitra dia manasa antsika hanantontosana io atity io. Connaissez-vous le denier de l'église? Denier zany amina hoe asin'Andriamanitra araka izany masina zany a dia fanatitra ary asina satria nambara fa itsika no fanasin'ny tany ka izay amiko natao hoe asina. Ny asin'Andriamanitra na ny denier dia sady ilaina le izy no adidin'ny kristianina rehetra. Ilaina ozy ao satria ny vola no entina mampandroso ny raharaham-piangonana ary adidy satria raha itsika vita batemy rehetra dia natao andray anjara amin'ny fampandrosoana ny raharaham-piangonana. Izay mahatonga antsika tokony andray anjara feno amin'ny denier. Le denier de l'église pour moi c'est un don, un geste volontaire de la part de tous les catholiques d'une communauté comme la FKMP ou d'une église, et ça un remerciement envers Dieu, envers l'église, de tout ce qu'on a pu recevoir comme les bénédictions, les grâces, les réussites qu'on a pu réaliser grâce à Dieu. Pourquoi doit-on participer au denier de l'église? Amin'ny maha kristianina vita batemy atsika dia tena adiditsika tokoa ny manao ny denier de l'église satria fatatsika fa maimaim-poana avokoa ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay tovozitsika ao amin'izany fiangonana izany. Nefa misy ireo enti-manana mba ahafahana manodina ny raharaha ao amin'izany fiangonana izany ka noho izany dia mampirisika antsika rehetra ary mitaona tanandroa mba hanao izany adidy masina izany mba ahafahany fiangonantsika mandroso sy miroborobo ka ahafahany manome antsika ireo sakramenta masina maro samihafa. Ny asin'Andriamanitra tena ilaina tokoa, ilaintsika mila mamelona fiangonana izay renitsika, reny malalatsika mba hampiroborobo amin'ny fiangonana io zany tsika mila mba mandray andraikitra mandoa ny asin'Andriamanitra manao an'izay ezaka mba vitatsika fitiavantsika an'Andriamanitra, fitiavantsika amin'ny fiangonana. Et pour moi le denier c'est donc un devoir important, prioritaire, pour contribuer à la vie matérielle de notre église, notamment en remerciant les prêtres de leur engagement, en réalisant des événements comme les recollections, les pèlerinages, qui sont importants dans notre vie de catholique, mais aussi en finançant des grandes célébrations qui ont lieu chaque année, comme Noël, Pâques. Et c'est des raisons pour lesquelles nous devons participer au denier une fois par an. Et finalement, en donnant, nous recevons plus, c'est-à-dire plus de bénédictions, plus de grâce, plus d'espérance, plus de plein de choses dans la vie quotidienne positives. Et tout ça pour dire que l'Église elle a besoin de nous pour grandir, pour vivre et pour nous aider tous les jours à grandir notre foi de catholique. Tokony hanao ny denier de culte ny asin'Andriamanitra itsika mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto amintsika olombelona samy olombelona. Hoentina ihany koa hanampiana ireo mpisorona, ny fiangonana, ny pretra sy ireo mpanao raharaha masina rehetra mba hampandrosoana izany raharaha masin'Andriamanitra izany. Je suis fière d'appartenir à la communauté malagasy FKMP et surtout j'oublie pas chaque année de dire à mes parents de participer au denier de l'église parce que c'est très important. Ka manentana antsika rehetra ara mba hanome izay fohy, hanome arak'izay tratra. Manomboka indray ary ny topikatroana ka fanentanana antsika ny denier de l'église na ny asina masina ary izay fanambaran'ireo tanora, ireo ray aman-dreny, ireo zanaka teo aloha ny fanentanana an'izany. Ka ny anentanana antsika rehetra dia tsarovo mandrakariva fa Andriamanitra dia tianao izy, tiantsika izy. Ary ny fiangonana dia ohatra ny fianakavianao anao fa tsy aniza ka izay indrindra hoe raha ny fianakavianao ny tsy kolokoloinao dia mazava ho azy fa irodana ny fianakaviana mety ho sahirana dia ohatr'izay koa ny fiangonana hoe anjarantsika no mandray an-tanana izany fiainan'ny fianakaviana satria anao ny fiangonana anao zany dia anjaranao anjarantsika vita batemy ihany koa ny manao mamelona ny fiangonana ka indrindra hoe ny denier de l'église zany dia isan'ny famelomantsika ny fiangonana satria itsika no antoko ny fiangonana, itsika no mamelona ny fiangonana, isika koa ny fiangonana dia manentana anao ary andray anjara amin'izany asina masina izany. Ary tsarovo fa nomen'Andriamanitra avo zato eny ianao ka
mba tokony anana fity vala fity ho azy ka zay indrindraindrindra no anetanana anao a anao an'izany asana masina zany a mba ho fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra dia manentana antsika rehetra ary fa fiangonanao anao velomin'ny fiangonanao sora betsaka zay manolotra kafaliana no sitrak'andriamanitra zay manolotra kafaliana no sitrak'andriamanitra Alleluia